Tiako malala ao amin'ny tompo ho aminareo mandrakariva ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Manam-pahefana hamonjy antsika Andriamanitra. Manam-pahefana hamonjy antsika Andriamanitra. Zany no misongadina mofinainantsika anio ao amin'ny bokin'ny Romana toko 5 ny 7:20 hatramin'ny 9:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: ianao ary dia anao amiko hoe koa nahoana izy no manome tsiny ihany, fa iza no manohatra ny sitrapony? Tsia, raha lehilahy, fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra? Zay zavatra noforonina va hanao amin'izay namorona azy hoe nahoana ianao no manao toy izao? Ny mpanefy lany va tsy manam-pahefana amin'ny tanimanga? Ka ny vongany iray ihany no nanaovany zavatra samy hafa, ny iray ho hajaina ary ny iray atao tsinotsinona. Sa ahoana kosa raha Andriamanitra na dia ta haneho ny fahatezerany sy ampafantatra ny heriny aza, dia be faharipo ka mandefitra amin'izay fanaky ny fahatezerana voavoatra hosimbana, mba ampafantarina koa ny haren'ny voninahiny amin'izay fanaky ny famondram-po izay namboarina rahateo hahazo voninahitra. Dia isika izay nantsoiny koa tsy avy amin'ny jiosy ihany, fa avy amin'ny jentilisa koa, araka izay lazainy eo amin'ny Osea hoe hiantso ny tsy oloko hoe oloko aho, ary ilay tsy malala hoe malala. Ary any amin'ny tany izay nilazana taminy hoe tsy oloko ianareo, dia any no iantsoana azy hoe zanak'Andriamanitra velona. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Manam-pahefana hamonjy antsika Andriamanitra. Raha tsy haivina ry havako, dia fampianaram-pinoana nataon'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tany Roma momba ny famonjena na ny teolozian'ny fanavotana no nampianarina betsaka ao anaty toko betsaka efa hitantsika manomboka any amin'ny toko 9 sy ny hafa rehetra zany. Dia izao mitohy amin'ny toko 7 izao izay misy fanontaniana fototra manao hoe rehefa olombonjena ve ny olona iray dia voavonjo mandrakizay? Tsy mety vototra amin'ny tsony ve ny famonjena efa azony? Ary moa ve ny jiosy ihany no natao an'ny jiosy ihany ny famonjena? Izany rehetra zany no valian'ny apôstôly Paoly ao anatin'ny epistily ka ilazana fa manam-pahefana ny amin'ny famonjena Andriamanitra. Tsy misy lasitra raikitra na raiki-poy arahana ny amin'ny famonjena, fa safidy azy Andriamanitra ny famonjena ka mamonjy izay tiany vonjena izy. Eto dia noraisina ilay fanoharina tamin'ny Isaia mpaminany amin'ny tanimanga eo anatrehan'ny mpanao azy, ny zanaka eo anatrehan'ny izay niteraka azy, dia tsy anam-pahefana mihitsy, fa masy mandidy kosa amin'izay tiany atao Andriamanitra, tahaka ny mpanao tanimanga eo anatrehan'ny tanimanga. Manana hery sy fahefana tsy hay tohaina Andriamanitra raha ny momba ny famonjena no resahana. Io ilay antsoina hoe souveraineté absolue de Dieu. Tsy azon'iza tohaina fa mamonjy izay tiany izy.
Zany no efa nanirahany an Jesosy Kristy zanany mba tonga hitady sy hamonjy ny very. Izany no antony fisian Jesosy Kristy nandatsaka ny rano mba ho raha fanavotana izay mino sy manaiky azy ho tompo sy mpamonjy. Ao amin'ny Jesosy Kristy io arak'izany no fanalahidy ny famonjena. Ao amin'ny Jesosy Kristy io no ahazahoan'ny mino rehetra ny famonjena, na jiosy na jentilisa na iza ka manatona ny ray dia mahazo anjara fanavotana sy famonjena ao amin'ny Kristy. Tsy anjarantsika olombelona arak'izany ny mitsara, mandrakarivotsika mitsaratsara ivelany, maika hitsara mandrakariva ny amin'ny mpiara-manompo, ny amin'ny olona tonga ao am-piangonana, iny ve mba lasa mpivavaka, iny ve mba mibebaka. Ambaran'ny soratra masina mazava eto fa tahaka izay dingana nataon'Andriamanitra hamonjy anao no dingana nataony ihany koa hamonjena ny hafa, fa tsy misy fony very na dia iray aza fa ny elany amin'ny helony mba hibebaka izy ary ho velona raha teo. Sitrak'Andriamanitra ny hamonjy ny olona rehetra. Andriamanitra tsy manavaka ary Andriamanitra tsy mifidy tavan'olona, fa ny sokajin'olona rehetra mihitsy no tiany hovonjena. Manokatra ny varavaran'ny famonjena ho an'ny olona rehetra arak'izany Andriamanitra, ka na iza na avy akaiky na avy lavitra dia samy antsony ny ray ho ao an-tranony avokoa. Zany no ahita antsika eto manao hoe ianao izay tsy oloko fahiny dia nantsona hoe oloko, ianao ilay tsy malala dia natao hoe malala, ary any amin'ny tany izay nilazana hoe tsy oloko ianareo dia any no iantsona azy hoe zanak'Andriamanitra velona. Rehavako malala ao amin'ny Tompo, tsarovy ary, tsarovy fa mitady ny fomba rehetra hamonjen'Andriamanitra ary manam-pahefana hamonjy sy hitady ny very. Ho ahy, ho anao, ho an'ny olona rehetra, na iza dia samy sitraky ny Tompo ho amin'izany lalam-pamonjena izany avokoa. Andeha ary hitory ny filazantsara madio, hitaona ny olona rehetra ho amin'ny famonjena, fa tsy misy izay natokana ho amin'ny fahaverezana. Tian'Andriamanitra ho vonjena avokoa ny olona rehetra raha mino sy mahatoky azy. Dia hon'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Misaotra anao izay Andriamanitra, ilay Andriamanitra tompon'ny famonjena, ilay Andriamanitra mpamonjy ao amin'ny Jesosy Kristy tomponay. Misaotra tompony famonjena izay efa vitanao ho anay teo amin'ny hazo fijaliana. Fa ankehitriny izay dia mitondra ireo olona maro be, ireo izay miny mandahanao, ireo izay mihatsara velatsia eo anatrehanao, ireo izay tsy manaiky anao Andriamanitra, mba hitodika amin'ny famonjenao marina ka azo anjara ao amin'ny fanjakanao. Mivavaka izahay ho an'ny fitorinan'ny filazantsara maneran-tany, indrindra amin'ireo toerana sarotra sy manahirana, ampaherezo manokana Tompo ny fiangonana sy ny fikambanana kristianina rehetra amin'ny fitorinan'ny filazantsara amin'izy ireny. Mba ho voatory manerana izao tontolo izao ny filazantsaranao sy ny famonjena raha teo. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.